Akatsika atreo ara ny vaovao ara-politika ivadika lafim-baovao afa-tanteraka kosa isika. Natao tamin'ny fomba ofisialy androany ny lanonam-panokafana nasionaly ny fanentanana ny ankizy, hiditra an-tsekoly ary koa ny fampahafantarana ny drafitr'asa ho an'ny Fanabeazana izay notanterahana tetsy amin'ny ministeran'ny Fanabeazam-pirenena moa izany. Mitatitra ny vaovao ary rotsirakoty irainy eo amin'ny sariny mamy Rasamwely. Nanomboka ny taona 2024 dia miena hatrany hatrany ny isan'ireo ankizy mialan-daharana ary tsy mahavita hatramin'ny farany ihany koa ny taom-pianarana. Manampitrotraka izany ihany koa ireo zaza mahery ny iray tapitrisa izay tsy tafiditra an-tsekoly noho ny olana maro samihafa izay mianjady amin'ireo ray aman-dreniny. Manoloan'izay zava-misy izay indrindra no nandraisan'ny ministeran'ny Fanabeazam-pirenena andraikitra ny amin'ny fametrahana ny drafitr'asa ho an'ny fanabeazana izay haharitra 3 taona. Fantatra fa firenena lasanarivo i Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-politika, ara-toekarena, ara-tsosialy, kanefa arahan'ny fitombon'ny mponina haingana dia haingana, nefa ny fitombon'ny ari-karena fahobe dia ambany dia ambany. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana, ny tany ankizy miditra amin'ny préscolaire dia mbola ambany dia ambany na dia teo aza niezaka efa natomboka. Ny ena nisan'ny zaza mianatra eo amin'ny fanabeazana ambaratonga voalohany. Ohatra raha tamin'ny taona 20 na hatratra 4 lasa 3 hetsy sy 4 tapitrisa dia lasa 5 hetsy sy 4 tapitrisa izy tamin'ny taona 12 sy 2 kanefa ny fitombon'ny mponina dia hita fa miazakazaka tokoa. Tokony anaraka izany fitombon'ny mponina izany nisan'ny zaza miditra any an-tsekoly. Nitaky mpampianatra mahay sy fitaovana ampy ny fanabeazana ary koa fanampiana ratsakafo an'ireo ankizy mba hahatonga azy ireo avitrika amin'ny fianarana. $900 ny vola ilaina ho amin'ny fanatsarana ny fanabeazana eto amintsika ka $750 no efa natolotry ny mpiara-miombona antoka amin'izany. Ireo mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany sy eny amin'ny kolejy no isan'ny voakasika manokana amin'ny drafitr'asa ho an'ny fanabeazana. Ankoatr'ireo dia isany koa fanentanana nasionaly izay ho tanterahana mandritry ny 3 volana ka ho singanana manokana ny faritra 3 dia ny faritra atsimo andrefana, atsimo atsinanana ary koa ny faritra androy. Ny tanjona ankapobeny fanentanana ity dia ny anarenana ny vokatratsin'ny krizy ka ampidirana an-tsekoly ny ankizy 9 hatramin'ny 10 taona izay betsaka indrindra tratra. Ny vokatra andrasana dia ankizy vaovao miisa 3,4 alina sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa farafahakely no voasoratra anarana ao amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny fidiran'ny mpianatra ho avy izao. Tsy ireo faritra voasokajy ihany anefa no azo anjara lehibe amin'ny fanentanana nasionaly momba ny fitomanana ankizy ho any an-tsekoly fa izy manerana ny nosy ny hetsika lehibe momba izany.